miatara début de saison zany teneniko zany a miatara ny fiaviany nefa lasa tapitra aloha izy zany hoe miafoy zany a le fotoana mampisy ny rotsakorany zay zany no zavatra hita tao anatin'ny fikirakirana ny atotanisy atao anatin'ny zatotaona momba ny rotsakorany zay a momba ny maripana momba ny cyclone dia tsapa fa miavitsy ny cyclone tafapaka eto Madagasikara ao amin'ny bassin océan Indiana matetika eo amin'ny 10 hatramin'ny 30 tafaforo fa amin'ny ankapobeny zany zao a zara raha misy 3-4 tafapaka dia Madagasikara ny marina dia ny anankiroa lasa cyclone tropical zany hoe lasa mahery mahery vaika zany a ny cyclone ary ny anankiraiky io a mikisaka makany avaratra ny fiaviany raha mikasika ny Madagasikara izy any amin'ny avaratry Sainte Marie zany a ny paikany zao non Sainte Marie avaratry Maroantsetra ny mahakasika izy amin'izao fotoana zao a taloha zany aty manolo zany tratra ny cyclone taloha saika tsy dia nisy trony tato ato fa lasa nikisaka nakany avaratra ary miamafy zay zany a no fiovana efa azo lazaina sy efa hita momba ny taopahavaratra momba ny ririnina indray a dia efa hita koa fa raha ho an'Antananarivo zany zao a tsy nahitana fanala intsony tato anatin'ny 10 taona rosé zany hoe amin'ny maraina zany a amin'ny ririnina lasa mivaingana eny ambony bozaka eny ny rano dia raha mahitsika dia fotsifotsy be ny bozaka fa tao anatin'ny 10 taona zany a tsy nahitana an'izay intsony ny météo moa zany mametraka hoe efa tena miova le izy a rehefa hoe tao anatin'ny 30 taona tsy niverina intsony le phénomène zany hoe efa makany zany zao tsika raha tao anatin'ny 10 taona tsy nahitana intsony ny antony a dia miakatra zany ny maripana isan'ny anankiray zany zao ohatra ny hoe tsy tapaka intsony a mihetsika manakaiky ny station ampandremomby ao anatin'ny mandritry ny alina zany ohatra misy foana ny tomobile mandeha dia zany a mety mampisy fitombon'ny maripana zay zany zao no efa azo lazaina raha momba ny fiovana hita eto Madagasikara